Andeha kosa itotsika kely eo amin'ny lafiny fahasalamana isika. Isy indrindra ary ny hetsika ara-pahasalamana iresahana ny momba ny fandrindrana ny fanampianakaviana izay tanterahana manerana ny nosy ny 20 ka hatramin'ny 27 ny volana septambra ho avy izao. Ho an'ny eto Antananarivo manokana moa dia ny namontana no anaovana izany. Lohahevitra amin'izany ary ny hoe ho fanatsarana ny ho avinao ary indrao ny fiterahana. 7 arivo eo ireo olona andrasana mandritra ny hetsika ara-pahasalamana ho an'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana manerana ny Madagasikara, hoy ny nambaran'ny tompona andraikitra avy amin'ny UNFPA. Ho an'ny eto Antananarivo dia namotana ho hatanterahana ny hetsika. Anton'ny hetsika moa mba hanampiana ireo vehivavy amin'ny safidianana ny fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana misy, ny ampahafantarana azy ireo ny voka-tsoa amin'ny fampiarana izany. Ny tombony azon'ny olona moa zany amin'ity hetsika ity ny tombony azon'ny olona dia mifampianarana. Betsaka kokoa zany ny fampianarana omena ny vehivavy izay olona rehetra tonga eo na tanora na lehilahy na vehivavy mikasika ny fanabeazana. Dia teneninao daholo hoe inona ny fomba fanabeazana misy eto ny tombom-pahasalamana eto Madagasikara, dia inona ny tombotsoa azo amin'ilay izy, dia inona no fomba mety mifanaraka amin'ny tombom-pahasalamana iny. Izay ngamba no tena zava-dehibe. Dia mandritra ny fotoana koa zany ho azo maimaim-poana fomba fanabeazana izany. Distrika 5 no natanterahana ny hetsika eto Madagasikara, anisan'izany ny any Antsohihy, Farafangana, Vaingaindrano ary ny eto Antananarivo izay fanambara fa eny namotana ho anaovana ny hetsika. Raha ny salan'isy eto Madagasikara dia fantatra fa ny folo amin'ireo vehivavy maty isan'andro latsaky ny 20 taona, ka ny fahasarotana eo amin'ny fiterahana no anisany mitarika ny fahafatesan'izy ireo.